nanao hetsika fambolekazo teto amin'ny faritry ny sekolim-pirenena akademia miaramila Antsirabe androany ny andiany fahatelo amby folo mpianatra ho manamboninahitra izay nisan'ny jeneraly Richard Ravalomanana filohan'ny anteny Merandolona ho famaranana ny fankalazana fa 7 taona nivoahany teto amin'ny akimila Antsirabe. Zanakazo fihinam-bozato fototra no novolena tamin'ity fotoana ity izay avy amin'ny mpiara-mombonantoka tao Tsikirina ary niarahana tamin'ny mpikambana maro tao amin'ny andiany fahatelo amby folo no tarihan'ny filohan'ny anteny Merandolona mivady ny manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra ary ny avy amin'ny zandarmariam-pirenena. Ratsahivina dia niraika amin'ny 30 marsa 427 izy ireo no niatrika ny fandresena ary ny voalohan'ny volana aprily no nosalorana ny grade sous lieutenant. Ity andiany fahatelo amby folo nandalo teto amin'ny akademia miaramila Antsirabe ity izay namoaka olomanga maro mitana ndraikitra ambony eto amin'ny firenena sy any ivelany. Tao amin'ny andiany fahatelo amby folo dia nisy zany ny fahafilohan'ny filoham-panjakana amin'ny solotoerana Vonjomaika, dia efa nisy filohan'ny anteny Merandolona, efa nisy ministre ny Foloalinda, efa nisy chef d'état-major tamin'ny tafika zany misy commande-ny gendarmerie-pirenena, nisy secrétaire-panjakana mididiny gendarmerie-pirenena, zany hoe ny tanandraikitra ambony ny andiany fahatelo amby folo. Misy mpianatra avy any ivelany niaraka taminay izay ny tanandraikitra ambony keo izay tany Niger ary izay no mbola ireareanay. Ny andiany fahatelo amby folo koa zany tsy mbola narenesana zany hoe tena zavatra tsy mifanaraka amin'ny soatoavina no ratovina eto ka isaoranay BDP ireo nampiofana anay teto nananana zany fotopisainay zany. Taoriny fambolekazo dia nisy ny fitokanana sy fitsidihana fotodrafitrasana sy mpanavaozana teto amin'ny sekoly izay nataony ny andiany fahatelo amby folo. Teo koa ny fitsidihana ny chapelle militaire izay nitondrany jeneraly filohan'ny anteny Merandolona fanampiana nentina namitana ny Karo. Namaranana ny fotoanandroany ny fiaonana sy ny dinidinika nataony filohan'ny anteny Merandolona tamin'ireo mpianatra ho manamboninahitra amperiny eto amin'ny akademia miaramila Antsirabe.